orinasa jirama azo arenina raha misy fahavononana. Fitondrana rajoelona efa zatra manilika andraikitra hatramin'izay ho ny olom-pirenena. Malagasy mpitsoponenana tany Mayotte tsy voavahatra amin'izao hanifity amin'ny sistany Madagasikara. Takariva ny asabotsy faharoa amby roapolo ny volana jolay taona 2024 aterina indray ny iarahaba tompo kilasy sy tompo vavy tonga soenao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasana mpananjana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa fantatsika dia androany hano fotoan-dehibe ho an'ny kandida Marc Ravalomanana sy ireo mpombazy ao la Frantsa amin'izao ora itenenana izao dia mbola ao anatin'ny fandraisam-pitenenana tanteraka ny filo Marc Ravalomanana sy ireo mpikatroka time tazana nanatrika ity fotoan-dehibe ity ihany koa ny RMDM Frantsa tarihan'ny Ramatoa Nirso Soherinaivo ireo antoko politika hafa mitovy fomba fijery amin'ny time toa ny Serge Imbe Jovial Imbe fotoana nampafantariny kandida Marc Ravalomanana ny programma nasan'ny mampilusy ihany koa ity fionana tao Paris androany ity. Mbola ao anatin'ny hafanana tanteraka ny tafa sy ny dinika eo amin'ny filo Marc Ravalomanana sy ireo vahoaka maro tonga namaly ny antsoka ho arahintsika eto amin'ny MBS ihany ny akon'izay dia ny filo Marc Ravalomanana ao Frantsa izay rehefa vonona ny sary fa hivadika lafim-baovao hafa aloha isika. Sarotra adinona ny fuite de sujet ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat teo ho ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity mbola mipetraka ihany koa anefa ny fanontaniana mahakasika ilay zoom-pirenena frantsay ny Flora Joel na nisy aza ny fandrebirebena saim-bahoaka ny nanatao ny fitondram-panjakana irery any no tomponantoka tamin'iny fiparitany lazaady na tantara sy geografia farany teo iny ho ny olom-pirenena fanampanazavana mikasika izay. Gouvernement askandala ny fitondrana Rajoelina ho ny fanehoan-kevitry ny maro, ny eo tsy voava, ny eo mipoitra ihany ary mipetraka ho tantarana natao hanodinana ny saim-bahoaka azy any ankamaroany. Ny magaga nefa tsy manaiky diso ny mpitondra ary variana manilika ny fahavoazana sy ny tsy fahaiza mitondra firenena any am-panohitra. Matahotra ny mpanohitra tokoa ve ny fanjakana? Entina ampiasaina avokoa izao paikady rehetra izao ampanginana izay tsy mitovy hevitra aminy. Efa tsy misy intsony izany demokrasia izany eto Madagasikara. Izay nasarona ireo fanalam-baraka atao mitondra sy ireo manodidina azy saingy mipoitra ihany ny afenina ary miteraka resabe. Ny mpitondra ihany anefa ny tompon'antoka voalohany ho ny olom-pirenena indrindra fa ny fahoriam-bahoaka izay tsy misy fanafany. Araka ny zavatra hita aloha dia manipy andraikitra foana miala andraikitra foana ny fanjakana ary mijoro tsy ho tompona andraikitra foana amin'ny zavatra misy rehetrarehetra amin'ny mampitondra firenena anazy aloha dia izy ny tompona andraikitra voalohany satria izay no antony hijorony amin'ny andraikitra misy anazy. Dia izy foana ny tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny famahana olana amin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana an'ireny zavatra ireny. Irana mahita aloha izany fa miteraka zavatra be dia be, miteraka vokadratiny be dia be amin'ny fiainam-bahoaka ilay izy. Ohatra fotsiny izao amin'ny eran'ny ohatra izao amin'ny resaka fanadinana baccalauréat iny dia miteraka fikorontanan-tsaina be dia be ho amin'ilay ankizy mpiadina. Dia anisan'izany ihany koa miteraka fikorontanan-tsaina torak'izay ihany koa an'iray aman-dreny mananjanaka ny atrika an'iny fanadinana iny. Andraikitry ny fanjakana tanteraka ireny zava-miseho ireny satria izy no tompona andraikitra feno amin'ny fikarakarana ny fanabeazana ho an'ny tanora eto Madagasikara. Dia matsapa izany tsika fa tena simba ny hoavin'ny tanora raha ohatra ireny satria matsapa fa tena miala andraikitra ny fanjakana eo amin'ny hoavin'ny tanora malagasy. Lasa simba tanteraka izany hoavin'ny tanora raha hoe ohatra ireny foana no miverimberina. Raha amiko manokana aloha tsisy tokony hanilihana andraikitra any amin'ny hafa fa izy no eo amin'ny fitantanana dia anjarany izany no mitantana sy manao izay asa tokony atao manoloana an'izany. Ilay izy aloha sarotra ny teny hoe mpanohatra fa ianao izany izay eo amin'ny fitondrana foana ny tokony andraikitra feno amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny firenena. Tsisy tokony hanolo-kafa na mpanohatra na manohana fa izay eo amin'ny fitondrana foana ny tokony andraikitra feno. Tompony andraikitra amin'ny fanjakana satria tsy mandray andraikitra izy amin'ilay zavatra ataony. Matoa misy fitony sujet dia tsy mandray andraikitra izy, izany tsisy fanaraha-maso.
eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia rafitra tsy mamaly ny filan'ny firenena no ampiasaina amin'ny lafim-fampianarana eto Madagasikara. Ao ny mpanabe Lazara Zaferson Androany dia tsy mahagaga raha maro ny tsy fahatomombanana sy zava-mitranga amin'ny tontolon'ny fampianarana hono nambarany ankilan'izay dia mitovy avokoa ny zava-mitranga na n'ololaza ny fitondrana havitra solonaibe sy mbola avatsara. Vaovao naoraka tamin'ny ity herinandro ity ny fizotran'ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Maro loatra ny tandrevaka ny voaka masoandro, be loatra ny trangana fanararaota-pahefana sy fitakiana samihafa tamin'ireo tompon'andraikitra ny fandimby. Ankoatr'izay, ny tsy fahafehezan'ny mpitondra io sehatra io, olana goavana ihany koa ny tsy fihetezan'ny rafitra mijoro ka mitarika amin'ny olana maro samihafa. Ilay programma mpampianarana koa dia tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika. Ohatra raisina foana zany rehefa manao famelabelarana RCR hoe raha nafantatra avy eo ny pony moramanga. Hoe ny dikany atao hoe moramanga dia mora andevo. Dia mbola ho tafajanona ve izany anarana zany? Dia midika fa tsy nampidirina tao anaty programma mpampianarana ny tantaran'ny tanàna tsirairay. Fa raha ny tokony ho izy dia ilay kolontsaina sy tantara no ampidirina anaty programma mpampianarana dia hatsaraina ilay izy rehefa avy eo hivoaran'ilay fiarahamonina. Dia tsy voandroany koa nisy an'izany hoe fuite de sujet zany. Ary tsy amin'ny alalan'ny sekoly manara-penitra ka hoe mihidy tsara ilay sekoly dia tsy mifoity ilay sujet. Ilay sujet nge tsy any varavarankely no mivoaka. Fa ilay sujet mivoaka avy any amin'ny administration. Eo ny tsy fahafehezan'ny fanjakana izany zavatra rehetra zany. Fa manampitrotraka koa ny faillan'ilay système. Izany hoe efa faible, efa ingouvernable mihitsy ilay firenena amin'ny ankapobeny. Ilay sekoly manara-penitra kay moa zany tsisy tsiro daholo ilay izy. Dia mbola manara-penitra ihany ny anarana dia mitehaka ihany reo milaza azy ho ray aman-dreny. Voafafa tsikelikely ny tantara maha-malagasy, ny fizinana ny identité. Mila ampifanarahana amin'ny filana eto amintsika ny rafitra sy ny fandaharam-pampianarana. Raha nala ministra ngentsika dia efa nanao an'izany koa isika tamin'ny 2019. Tsy mahavahana azy zany ny fanalana ministra. Satria na miala azy ilay ministra dia tsy miakatra ny karaman'ny mpampianatra. Dia tsy mandeha ny administration, tsisy imprimante any amin'ny école rehetra, tsy misy jiro nge ny école rehetra. Lycée ary zany tsy misy jiro, manahoana ny CEG, manahoana ny EPP, ny administration rehetra maty, nga moa tsy mahafantatra an'izany tsika hoe mpampianatra firama mibetsaka. Dia ireo olona milaza anazy fa nahita fianarana sisa ny mino fa afaka manaova ny Madagasikara ny fanovana gouvernemanta. Fa tsy hoe adala koa ilay ministra teo aloha. Dia misy ministra vaovao hoe mafy be mihitsy mahay noho ny teo aloha. Dia miperana ny gouvernemanta, tsy midimy ny gouvernemanta moa izay amintsika miteny zao ka nizaniza mipetraka amin'ilay rafitra dia miova ny toe-tsaina io ilay mametraka foana hoe ny adala avy mora mahazo fitondrana sa ny fitondrana no mora mahalasa adala. Maro ireo nafandimy fa vao mainka aza ny letika ny firenena raha ireo tondro maro isan-karazany no jerena, indrindra tato anatin'ny 10 taona farany. Tsy vahaolana ihany koa ny filohan'ny RCR ny fanoloana olona anatin'ny gouvernemanta satria efa voageja anatin'ny rafitra ny rehetra ka hitovy ihany ny zavatra hitranga. Famariky ny fanaovan'ny mpitondra ambanin-javatra ny tontolon'ny fampianarana ireny fivoahan'ny laza adina tantara sy geografia ny alarobia lasa teo ireny. Midika ihany koa fa tsy ampy ny fiomanana avy amin'ny fitondram-panjakana hiatrehana iny fanadinam-panjakana iny. Ny mampalahelo voa dia tsy mety manaiky diso ny mpitondra na dia efa mibaribary izao aza nisy tsy mety ataony. Ilina any amin'ny antoko-panohitra hatrany ny rihatra rehefa misy tranga fikorontanana toy ireny ho ny fanazavana. Onja lalalaina ran'evomanana sy tahiriny aina. Talentan'ity fitondrana Andry Rajoelina manilika ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahombiazana any amin'ireo antoko tsy mitovy fomba fijery amin'ny fitondrana. Ny mpanohitra trano lazaina fa ambadika ireo zavatra tsy mety miseho eto amin'ny firenena. Vao ny alakamisy lasa teo indray ny filoham-pirenena no nanilika fa tsy avy amin'ny mpitondra na tonga ny fivoahan'ny laza adina tantara sy geografia ny alarobia nandritry ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Tsy firarahiana ny zaza malagasy ireny nolazainy ny filoham-pirenena ireny hony avy amin'ny antoko fiombonana ranany eo ny heviny makasika iny raharaha iny. Be dia be ireo zanaka malagasy izay mianatra ny amin'ny sekolim-panjakana satria tsy takatsy ny zareo zany hoe ny ray aman-dreniny zany mampianatra zanaka any amin'ny lycée français na koa hoe any ampitan-dranomasina. Tsy firarahiana ny zaza malagasy indrindra ireo klasy amin'ny taona am-pamaranana ny fialan'ny fitondram-panjakana bala amin'ny fitona sujet ohatran'ireny satria misy tompona andraikitra voalohany ao dia ny tompona andraikitra ny avy ao amin'ny ministère zany fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika zany.
ka raha ohatra zany nisy an'ireny fuite de sujet reny zany dia tokony hitodika makany amin'ilay tompona andraikitra voakasika iny zany ny filopirenena fa tsy mitodika makany amin'ny mpanohatra. Ny faharoa manaraka an'izay dia aza adino fa tara loatra ny ataoko hoe décision raha tsy fitondram-panjakana fa maninona ary no terena le mpianatra zany hiaritra ao anatin'ny ataoko hoe aizina satria efa tara loatra le ataoko hoe décision de sujet zany zay naroso ny tompona andraikitra zany fa mahana n'le olana zany nefa avy eo mbola nandray fanapakevitra indray mandeha ny fitondram-panjakana zany rehefa nanao an'ilay conseil des ministres. Maro ny lesika mila rena sy hatsaraina eo amin'ny tontolon'ny fiampianarana eto amintsika ary fotoana izao hirosoana amin'izany. Raha tsy haivina dia fandroana izao ny sy ny fivoahana lazahady natioreny nandritra izay fotoana nitondrany Andry Rajoelina izay. Fitondrana tsy mahay mankalesona amin'ny tsy mety nataony ny misy eto ary tsy mba manaiky diso rehefa misy ny tsy mety ataony. Ny malagasy hatrany nefa no mijinja ny tsy mety vokatra ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra. Fanaovana tsinotsinona ny malagasy 20 tapitrisa ny fizakan'ny Florajoelina ny zoom-pirenena frantsay. Ahony manambonahitra misotro ronono any jeneraly Razakaromanana Ferdinand. Raha tena fitaratra ny mpitondra dia ampianarina eto Madagasikara ny zanak'izy ireo ho hiatrany ny fanazavany zavitra solondabe sy mbola avatsara. Fanabadona ary fanaovana tsinotsinona ny malagasy ny kabarin'ny Rajoelina raha nitafa tamin'ny malagasy ny alahady lasa teo hoy ny faneho-kevitra maro samihafa. Tsy misy lanjany ary ambany ny kalitao mpampianarana eto amintsika raha nasan'ny teny Rajoelina fa noho ny zanany no nakany zoom-pirenena frantsay. Profon'izany ny fikorontanana amin'ny lafy mpampianarana tsy ahitam-baolina hatramin'izao. Raha ohatra hoe fitiavana zanaka no nangalana an'ilay nationalité française midika izany fa tsisy ilana azy zany ny fampianarana eto Madagasikara. Ary maha-filopirenao dia tokony ianao mihitsy ny manome ohatra ho tsapa malagasy hoe manara-penitra marina ny fampianarana ka na ny zanakao aza dia alefanao mianatra any amin'ny EPP, any amin'ny CEG, any amin'ny lycée ary any amin'ny université eto Madagasikara. Fa le zanaky ny malagasy kely zany dia natao kilabao ary tena filazana mihitsy hoe dia tsy aleny na ny fiainana na ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy misy fiafarany koa ny fanadalana ny saim-bahoaka. Rehefa misy raha mafana dia mamorona hafa indray ny mpitondra andemina ny sainy malagasy. Fotoana izao hijoroana, hiverina amin'ny malagasy ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana, ny olom-pirenena tsirairay avy ny tompony teny farany. Fa nivoaka omaly ny didim-pitsarana mahakasika ny fitakiana fanafoanana ny récépissé ny syndicat ny Saint-Persa nataon'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa hanandresy ny syndicat ary nampafantatra ny mpitarika fa mbola mijoro ara-dalàna izy ireo hanao mafisin'ireo mpitarika syndicat mesupresse hatrany ny fitakiana ny fanalana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Onja lalaina raha nevomanana sy tainena no mitatitra amintsika ny Antsiprian zay. Nandresy teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny syndicat ny mpiasa ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na ny Saint-Persa manoloana ny fangatahana fanafoanana ny récépissé anty syndicat ity nataon'ny ministra. Omaly no nivoaka ny didim-pitsarana. Mbola mijoro ara-dalàna araka izany ity syndicat ity. Raha tsy haivina dia anisany antony nangatahany ministra ny fanafoanana ny récépissé ny Saint-Persa ny fitakiana nataon'ny mpikambana mahakasika ny hanomezana ny indemnité de technicité ho an'ireo mpiasa 770 sy 500 tokony hisitraka izany. Navoaka ny tribunal administratif zany fa mbola mijoro ara-dalàna ary ara-panjakana ny syndicat Saint-Persa mesupresse. Ny antony nanafoanana ny récépissé iny le teneniko hoe mauvaise foi satria ny antony zahay le nitokona nitaky ny zo anay, nitaky ny zo ny mpiasa izahay dia zay le hoe fanodinam-pahefana. Tsy tiana zany ny isian'izay zo ny mpiasa zay tsy tiana ny isian'izay syndicat mijoro ny mpiasa zay dia zay no nitadiavana hevitra hoe nanao trouble à l'ordre public ilay syndicat tamin'le fitokonana voalohany. Mampalahelo mbola zavatra hafa ny ataon'ny ministry ny fampianarana ambony fanafoanana récépissé ny syndicat no manahirana azy na efa mifrikla ny baccalauréat. Tena mampalahelo le izy satria tena tsisy rahahiny an'le fahorian'ny malagasy zany amin'ny zavatra nitranga. Nanamafy ihany koa ireto mpitarika syndicat ireto fa andraikitry ministera amin'ny fampianarana ambony ny manao izay ampandeha araka ny tokony ho izy ny fanadinana baccalauréat manomboka amin'ny fanomanana ka hatramin'ny famoahana amin'ny valim-panadinana. Fanaovana tandrevaka sy fanaovana tsinotsinona ny zaza malagasy ireny zavaniseho nandritra ny baka ireny. Ny fikarakarana ny baka tompoko
dia andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy mihitsy izy ny tompony andraikitra voalohany na ny fidirana ho isan'ny olona hikarakara n'ilay baka ara nampiasan'ny ministera ara dia mbola manao demandy zay vao afaka miditra amin'izany groupen'olona hikarakara ny baka zany zany hoe misy demande marobe ary na manao demande ara mampiasa amin'ny ministera dia mbola misy ny tsy voaray satria ny ministera sy ireo solotena miaraka aminazy no miseleksionne hoe iza ny olona atokisana iza ny olona manana traikefa afaka hikarakara n'izany baka zany ka eto zay dia manameloka ny tsy fanaovana vaindohan-draharaha na ny tsy fanaovana tsy rambony ny fikarakarana ny baka satria io dia ho avy ny zaza malagasy fa efa nitaky ny saisaizy nitaky izahay mpiasa ao meso presse hoe tsy alehany tsy mahavita azy io olona io nandrasana aveo tompoko hampitondra faisana ny zaza malagasy toy izao vohanka fanapahan-kevitra isika no mafisin'ireto mpitarika syndika ireto ny fitakiana fanalana ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izy no anisan'ny tompon'antoka voalohany amin'izao fampitehany tontolo ny fampianarana ambony izao. Lafim-baovao sosialy kosa indray miamafy isan'andro ny olona ny fatapahan-jiro sy rano manirana nosy amin'izao fotoana izao. Tsy resaka fahaiza-manao no isafidianana olona hitantana ny jirama fa resaka akamakama sy olom-patatra. Tsy magaga raha potika tanteraka amin'izao fotoana izao ity orinasa-panjakana ity. Tsy toy ny raharaha tokantrano ny fitondrana firenena ho ny mpanao politika. Laza Razaferson azo atao tsara nefa ny manarina ny olona ny famatsian-jiro amin'ny fitrandrahana ireo angovo azahodina atao anatiny ny fanamafisan-kevitra avitra Solonebe Simbola avatsara. Mifanipaka ny zavatra ambaran-Rajoelina sy ny ministry ny angovo sy ny agoranafo manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny famatsin-drano. Hitantaratra hatramin'ny nanombohan'izao fitondrana izao fa tsy voafeny fitantanana ary mifangarovoraka ny fampandehanan-draharaha maro samihafa. Midika izany fa tsy misy ny fifampitoniana eo amin'ny teknisianina sy ny mpitondra. Ary tsy mbola mahavahan'ny olona ny délestage zany raha mbola système de gouvernance misy eto Madagasikara io satria ny fournisseur ny jirama ny loi de finance mikasika ny financement ny jirama tsy zahatra mandeha amin'loana zany ny loi de finance any moa kitsahan'le fanjakana fotsiny zao akoatran'izay ny gestion ny jirama dia olona fantatra fa manao zavatra tsy rariny eto amin'le firenena no mibaiko amin'le jirama ohatra dia tsy afaka manao ninina ange ny teknisianina mitazana fotsiny ary manaprofo ny déconnexion na tsy fifandraisan'ny teknisianina amin'ny mpitondra politika zavatra misy eto Madagasikara satria raha miteny ny fanjakana hoe zao no atao dia ny teknisianina mamaly tsy mitombony eo raha miteny ny fanjakana hoe zao no atao dia miteny ny teknisianina hoe zao no tsy mampety eny eo zany hoe alohan'ny tenenan'ny mpanao politika dia tsy miaso teknisianina izy fa hiveriny fampiasa trano ny teknisianina dia miteny izy efa foa ny tokontrano nefa tsy isy kifafa akory eo fa tsy anao ny mpanao ny trano no miteny hoe vitako anatin'ny ray volana io trano nefa le teknisianina mbola tsy nanontanianao akory manaprofo zany fa tsy miconsulte teknisianina ny mpitondra fanjakana hatramin'izay ka hatramin'izao raha tiantsika hovana le izy dia mametra mpitondra afaka miconsulte teknisianina afaka mihera ny teknisianina manontany ny teknisianina fa nisy ny teny angeteto hoe voavahana anatin'ny telo volana io isy ny teny teto hoe voavahana anatin'ny ray taona io sasany mampanatena kintana sy volana mihitsy aza hoe vetivety ny amahana eny eo fa io tsy fampanantenana ohatra ny atao amin'ny ankizy kely hoe ao fa hoentiko ny andafo nareo nefa nankaramanao aza tsy ampy 200 000 ariary akory. Sosikevitra efa narosony maro ny tokony hitrandrahana ny Tsimororo, ny hitrandrahana ny angovazavozana, miankina amin'ny geopolitika sy ny firenena mametraka ny mpitondra izay ananany tamberina dida nefa no azona manantanteraka izany. Zay moa tokony amin'teny hoe izay mametraka no mibaiko ka izy nametraka an'ilay filoham-pirenentsika dia izy no mibaiko tsy azonao ampiasaina ny menaka mavesatra fa ianao tsy maintsy mividy aty aminay dia tsy afaka manao nenina ny mpanao politika. Ngera isafidy eo ampiasa solaire ngamotsika mamokatra solaire ny tiantsika énergie renouvelable mila partenariat goavambe nge zany amin'ny firenena mpamokatra an'izany inona indray ny takalo le partenariat goavambe dia manino tsika raha mitodika amin'ny énergie renouvelable ato anatiny ao anatin'izany nitoka gasy fantatra ny be sy ny maro any izany mangazo ny azo anaovana toka ny fary azo anaovana toka avadika énergie dia manana énergie tsika miala tsiny manona anarana professeur Jonara Tsimbazary izay nanona anarana professeur ihany koa hoe azo atao ny énergie nucléaire eto Madagasikara manana uranium tsika
manana tsika plutonium any mercure, manana radium tsika any mercure, manana mercure be dia be tsika azo atao zany zavatra fa géopolitika no mibaiko anio. Fampanantenana, fampanofinofisana sy lainga azona mampandradrisany vahoaka no zavanitranga tamin'ny 2024 ka hatramin'ny androany. Ity olanjirama ity dia isan'ny nanenjehan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny fitondrana teo aloha. Ny alahelo amin'ity fitondram-panjakana ity dia le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana naray azaka andraisana ndraiky ny fireo migalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitongo vahoamana alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondra ireo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes, on veut avoir des explications. Zay le izy zay tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe hoentinaiza ty firenena ty hoentinaiza ary inona ny tena tiantsika atao. Tsy araiky izany vavany izany anefa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Ny mafy indrindra mbola tsy hita sy tsy niainan'ny malagasy tao anatin'ny 10 taona mahery no ampizakaina azy isan'andro. Anjaran'ny olom-pirenena sisany mieritreritra sy mandinika. Lanatsy ny tompoko lasy tompoko vavy noho ny fahatapahana satria dia tapaka indray zany aloha ny herinaratra ity Anosipatrana sy ny manodidina ity fa ho itoizantsika kosa ny fampahalalam-bavao. Potehan'ny fanjakana ihany koa ny orinasa KNAPS izay tsy mety tafarina hatramin'izao vokatry ny fitsabahan'ny mpitondra diso tafahoatra ao anatin'ny fitantanana mitohy mikatona indray ny Braony KNAPS rehetra. Manerana nosy nanomboka omaly ka hatramin'ny alakamisy 17 ny volana Jolay. Ravirazahamena sy Tahirinena. Tsy mbola ampy izao fitondrana izao ve ny efa taona mahery kely nandetihana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy anaty krizy potika ny toe-karem-pirenena tsy zarizary ny sosialim-bahoaka atao tsinotsinona ny fampianarana satria toy ny faralahinasa ny mpanabe mitsipozipozy ny jirama ary novaina hatramin'ny anaran'ny kompania mpitaterana. Mitovy vidy amin'ny angivo ny solom-bavamboaka Fidèle Razara-Pierre ny vidina vanilina izay anisan'ny vokatra mampitra vola vahinim-betsaka ao anaty kitapom-bola mpanjakana. Efa herinandro maromaro zao nikatona ny Braony KNAPS rehefa tsabahan'ny mpitondra ny fitantanana. Mandefitra hatramin'ireo be antitra satria ampiasaina amin'ny lalao nosy ny fitrondronon'izy ireo. Mandefitra ihany koa satria nindra amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny volan'izy ireo. Matoa zany mbola be lava be ohatrany fitokonana tsy mahavaolana zany ny filaka fitantanana sy ny fanjakana. Tokony hisy fiaonana ny mpiasa sy ny mpampiasa no andeha hanao ny fandinika ametraka paikady ho an'ny fikitihana ny restructuration ny KNAPS io sy ny fanavaozana code de prévoyance sociale satria raha izao dia mbola eo foana ho tsabahan'ny fanjakana foana zany dia tangena foana sotronin'ny zokulontsika hatramina réquisition budgétaire avy no angala akanavalina eny amin'ny président vao ekena. Zany zany dia hoe tena tsabahana loatra, tsabahan'ny fanjakana loatra ny fitantanana KNAPS zay mampotika azy ohatran'io. Miaina ny voka-dratsy ny tsy fahaizam-pitondra ihany koa anefa ny sehatra tsy miankina izay anisany mandrotsaka vola betsaka ao amin'ny KNAPS. Tsy misy raha manjary eto anivon'ity orinasa ity izay anaovan'ny mpitondra mpihimamba. Efa nandritra n'ity fitondrana ity efa natao nahilikilika zany ety amin'ny sehatra tsy miakina. Tadiditsika tsara le tamin'ny fisondrotana karama dimy miala sy roetsy ny mpiasa mpanjakana eo no dia miatra tonga dia raisina volana ny ety amin'ny privé sady tsy miatra no mbola nidina indray rehefa avy eo nampidinina indray rehefa eo nampiasaina le hoe mpiasaina kolonosy moa zany satria fatatsika n'izao fotoana izao hoe fa vazaha frantsay taratasy io président ao anatin'ilay izy. Raha ny feo mandeha sy ny vaovao marim-pototra azy kosa misy ihany koa ny fakana vola ataon'ny mpitondra ao amin'ny kitapom-bola ny positra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray misy fuity ihany koa hatramin'izao ny sisin-tanin'i Madagasikara. Teratany malagasy 20 isy avy any Mahajanga Sava ary Nosbe no tsy ara-dalàna tany Mayotte no fantatra fanaverina teto Tanindrazana omaly ariva roa ny zaza tsy ampy-taona tamin'ireo ary nisy ihany koa no nitondra voka. Ravirazahamena sy Tahirinena no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Tsy hitam-baolana hatramin'ny androany ireo malagasy mitsoponenana tsokosokany ivelany. Misy amin'izy ireny no mahasamanao viveriny ihany aza miampita lakana. Noho ny fahoriana eto Madagasikara ve no antony?
miala ndraikitra amin'izy ireny raha teo ny mpitondra fanjakana ary tsy manana fandavan-tena akory ampody ireo mpiray-tandrazana traham-pahavoazana atao ireo malagasy lasa any amin'ny firenena arabo sy firenena hafa. Mateti-pitranga nefa ny fitsoahana teratany malagasy any ivelany toy ny any Mayotte. Amin'ireo 920 voatery naverina teto Madagasikara omaly sy 12 ny lehilahy, 12 kosa ny vehivavy ary ny 2 zaza tsy ampy taona miampy vehivavy iray mitondra voka. Tsy nanana taratasy ara-dalàna avokoa izy ireo na misy aza no efa nipetraka tany Mayotte amam-polo taonany maro. Marina nefa fa nisy tamin'ireo olona ireo no efa nivarim-pananana ho amin'ity firenena ity. Misy ihany koa ireo efa bokan-trosa, ny sasany aza efa tsy mahazo lalana hiditra ny faritry Mayotte intsony. Ireo olona ireo rehefa nanontaniana maro ambolina andany fananana mitrosa vola amin'ny banky, mitrosa vola amin'ny institution financière maro isan-karazany. Lasany izy tratra miverina aty, miandry izy ny trosany, miandry izy ny fiainana, ny fananana izay nananany na midina. Raha mba mieritreritra ny hoany aminy any ianao ara-dalàna andro araiky any, tsy lasa intsony ianao satria efa tafiditra anatin'ny atao hoe listy noire. Sisy lafiny mahatsara mandeha ny fingamona tsy ara-dalàna ka aoka mba ajanontsika amin'izay ary milaza zareo hoe rehefa tonga any fiarahamonina misy izy any ny tsara ny anazava amin'ny mpiarabelogno aminazy hoe ratsy zany mandeha ny fingamona tsy ara-dalàna zany, lasa andebo anao, lasa fiainana tsy araka mihetsiretanao izy, aleonao aty aminao rehefa tonga any ianao. Ny polisy pirenena Nosy be no miandraikitra ny famotorana azy ireo. Rehefa vita kosa izany dia samy mandeha mody amin'ny toeram-piaviany avy sy ny tokantranony avy izy ireo. Fa tonga nanontrona ny filoha maro karavalomanana tao Paris androany ireo mpanao politika maro atoan'ny Ramatoa Nirsoerinaivo mpitarika ny RMDM diaspora tazana tany an-toerana ihany koa ny kandida ho filoham-pirenena Serge Imbezovial tamin'ity fionan'ny filoha maro karavalomanana sy nisy solotenan'ny Pombazy tao Paris androany ity no nitatirany zava-misy eto amin'ny firenena ary nampahafantariny tamin'ny ankapobeny fandaharana asany MAP Lucien Kio. Nanome tokony ny vahoaka malagasy sy ireo malagasy mpila ravinahitra ao Eropa sy teto Paris ny kandida maro karavalomanana fa anarana marina ny firenena tenany rehefa tavaverina soma tsara eo amin'ny fitondrana any Madagasikara indray. Ny voaboasan'ny filoha maro karavalomanana tamin'ireto malagasy mpila ravinahitra ireto ihany koa ny zava-misy marina eto Madagasikara. Miaina ao anatin'ny fahasarana tanteraka ny vahoaka malagasy, mitombo ny tahan'ny fahantrana. Mirongatra izay tsisy ny tsy fandriam-pahalemana, tsy lavorary ny fahasalamana, tsy tomomana ny fampianarana sy ny fanabeazana, mitombo ny asa, mitombo ny very asa sy ny tsy anasa, miamaro ireo faty ianjadininy tsy fampitsakafo, tsy lavorary na tsy misy mihitsy ny jiro sy ny rano. Atao kely afa-drakotra miaram-pirenena mirongatra izay tsy izy ny kolokolo any Madagasikara ary tsy rokolokolo tsony fa tena alatra be vava. Raha fitinina ny teny ray bava sy foy ny zavatra hitako ny tety Madagasikara reo faritra 9 dia reto misy ireo fitaraina ny vahoaka malagasy maro be dia milaza hoe potika ny firenentsika président. Lasaka katerena lalina anatin'ny antsana lalina ny vahoaka malagasy, miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka ary maizina tanteraka ny hoavin'ny taranaka falamandimby ka tena milanao izay mivereny anao dala. Zay dolo ny feoeniko raha nitety an'ireo faritra ireo tsy mendrika izao toerana ametrahana azy zao ny malagasy ary tsy mendrika izao fomba hitondrana azy zao ny firenentsika. Lozy. Jereo kereny zava-niseho fotsiny tatoato. Voatsela koa zay dia samy niarana hita isika sy naheno rehefa andeha ny fanadinana baccalauréat tamin'ity herinandro ity. Ireny fisiany laza adina mivoaka eto sy ero ireny. Ireo ankizy nanao fanadinana niandro ora maromaro. Ary nanao ny fanadinana tao anatin'ny aiziny dia fanampotena tanteraka ny tanorantsika.
tsy fanomezana asina ny zanakitsika reny, fanaovana kilabao, fanaovana ziny ny tanora malagasy. Mitaky fitoni-tsaina nefa ny ankizy rehefa nao fanadinana, tsy tanteraka izany fepetra omena ny ankizy zany. Tsy ny ankizy ihany no nitaintaina, fa teo dia teo tokoa ny ray aman-dreny satria alina ny ankizy vao ny ravo. Kanefa tsy misy ny fandriampahalemana Madagasikara, indrindra fa ny andrenivohitra. Mietsika ilan'izany, vao mahay tena nampitrotraka ny fahalovany Madagasikara amin'ity alatra sy fanaovana tantely afa-drakotra Jirama ty. Tena loza. Raha tsy io no vahanaingana aloha, resaka be daholo. Zany hoe ampandrosa Madagasikara zany, raha tsy voavahaingana io Jirama io, resaka be. Niresaka tamin'ireo mpiara-momby nantoka amintsika malagasy ihany koa ny tena atondian'ny filoha Marc Ravalomanana any Europe amin'izao fotoana izao. Eto dia manomboka ampiasaka aminareo. Ny antony natongavako taty dia niresaka tamin'ireo mpandraharaha, niresaka tamin'ireo mpiara-momby nantoka amintsika hoe mila voly zay, mila miasa miaraka aminareo izahay. Tia ny programme anasanay le hoe Madagasikara Action Plan Plus. Vakio ty voalohany, tsy maintsy hanao araka zaza tao zay ao anatin'ny 100 andro mame sakafo voaka malagasy, satria be da be reo voaka malagasy tsy mihinan-kanina. Ary zay mampirongatra ny tsy fandriampahalemana. Betsaka voaka malagasy zay tena fo verina fo anatin'ny kere, resaka be fotony hoe ny any atsimo fa manerana Madagasikara. Rehefa nitetin'ireny faritra rehefa zay eny fa nao Antananarivo ary. Noho izany dia mila anareo zay hiara-omby nantoka aminay, raha tsy malaiky nareo aloha hijanona any io. Dia nandeha niresaka hoe mazava aminay ny programme anasa aminareo, voalohany hoe aminareo dia tsy maintsy amena sakafo aloha reo, tsy maintsy mitady hevitsika anaovana itadiavana zay filet de sécurité rehetrarehetra, naiza naiza, na banque mondiale, na FMI io, na Union européenne io, na ny frantsay, na niza niza. Tsy maintsy nanao an'izay négociation zay aloha. Zay avao naka indray niaraka tamin'reto député nanaraka reto ary isorako azy mihitsy, tsy niatoko andreo na remplantara. Mbola tsy niatoko aloha hatramin'izao na hoe kafe ary fa etoako nareo fa vao. Manaraka, tsy maintsy amena asa ireo olona zay omena sakafo, ireo olona marobe, tsy maintsy amena asa ireo. Noho izany zany lalana faharoa ao anatin'ny 100 andro maika dia maika, dia ny famoronana asa ho an'ny tanora sy ny tsy anasa rehetra ny Madagasikara. Tsy maintsy atao aloha zay faharoa. Zay zany ary lazaintsika amin'ilay hoe tsy maintsy omena jiro ny olona mba afaka hanao ny asany, manao soudure, manao volo, ny attribution rehetrarehetra. Tsy maintsy asina le revenu régénératrice mba ahafahany mampiditra vola, fa tsy hoe mena vola foana izy. To miaraka ireo no tena ilaitsika fanampina. Zavatra goavana be fahatelo zany dia ny fanampina zareo international, ny fanarenanaingana ny Jirama aloha, anapaka tanteraka mihitsy ny fifandraisana amin'izay zavatra misy eo tsika amin'izao fotoana izao, fa tsy maintsy volena ny Jirama. Resaka lava be io, fangaty io izy misy vola menanareo, misy eo ara ohatra fanampandrosoana Madagasikara. Fantatro tsy ilaza aminareo izy andresahako tany, fa fantatro ary matsapa fanao izy. Vity ty dia lasa indray makano asotonona. Matoa ny tenenareo zany anao aho io, ary matoa nanaiky ny fiangaviany olona video eo tany. Niresaka mazava tsara tamin'ireo tatsy amin'ny Quai d'Orsay aho malina, dia nilaza taminy hoe misy olo mbo fidy entiko miaraka amiko ao mba aveleo hiaraka amiko. Malalaka ao izy nameny parking zay ndraisy natao anaty ascenseur somary teritero zay raha. Tiako resana aminareo zany tsy miafiafy amintsika intsony izy. Milaza koa aho hoe za tsy hanao nininy eto raha tsy ameko anareo aloha programme anasa, ary raha tsy raikitra aloha fifanarana za tsy hanao anao. Fantako hoe ianareo fa manana an'ilay Madagasikara Action Plan taloha, zay ny anaovana azy hoe plus, satria efa avy nitety an'ireo le faritra 5 reo ah, dia mahalala tsara ny ilainy ny faritra, tsy raha iaby fa samy hafa. Fa na ny commune raha samy hafa. Fa ny zavatra tena iraisana dia ty Jirama ty. Satria zay apetraka ao migadra, zay apetraka ao migadra daholo natao le général Voaingana na taloha.
lasa koa roviany reny malala tena d'accord daholo izy rehetra tena d'accord daholo izy rehetra ao izy tsy hoe corruption ntsony fa tena volina tena alatra d'accord aminao zay za koa nefa tsy afiafy andreo tena nafaka tanteraka mihitsy ny fomba fiasa talosy ny ankehitriny titeny azy any ho an'ny sasany tilaza meloha ho an'ireo zay mieritreritra hoe baiko amin'ny ara-bola na araka pression za mieritreritra za fa zao dia efa mieritreritra ny lalapandana ny ariva teo tamin'ny valora latsaka fahatelony ora teto Madagasikara moa voan'ny farana ity fiona ny folomarika ara-valmanana sy ireo mpikatroka timma sy ireo mpanao politika maro tonga namaly ny antso ity tsara manamarika fa feno epoka tsy nisy nadinganana ny efitra malalaka nanaovana ity etsika teto Paris ity na dia tsy nisy mpanakanto aza. Lafim-baovao ny fitaterana kosa indray manodidina ny 700 isan'andro any fiara-pitatitra miaingany amin'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka talohan'ny fanadina-mpanjakana baccalauréat mbola hiakatra io taremarika io amin'ny herinandro manaraka raha ny fanazavana na itampiakarana manodidina ny 10 isanjato ihany koa ny sarandalana ho an'ireo kooperativa miasa eny amin'ity toby fiantsonana ity iverina tony teo aloha kosa izay sarandalana izay rehefa fotoana fidiran'ny mpianatra onjalanaina raha manana sita irinena no ananao ny fanadihadiana. Ny atrana nanomboka androany fanitsina sarandalana manodidina 10 isanjato ho an'ireo fiara fitaterana miainga ao amin'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka. Iray alina ariary ny fiakarana ho an'ny kooperativa mampitohy Antananarivo sy Mahajanga ary 5,000 ariary kosa ny makany Toamasina. Lasa 9 alina ariary araka izany ny sarandalana makany Mahajanga raha 5 alina ariary izany teo aloha. Misy amin'ireo mpandeha tsy nafantatra ity fampiakarana ity raha tsy androany. Ny sasany kosa efa nafantatra ka efa niomana rabola mahakasika izay. Izy longa sarosarotra be satria za koa mbola voasamboko ny andeha taty. Dia tampoka be koa le naregny ananjy niaky dia tsy maintsy hoe voatery banga koa le volony sakafo dia nampiagna le frais hoe niakitra izany dia tsy maintsy nampiagna 50,000 hoe tonga dia hoe 6 alina zany total le direct jusqu'à tonga Majinga. Avy eto Matava andeha jusqu'à Majinga. Dia maro ny voyage. Dia matetika koa rehefa ohatra hoe fotoana voyage karaha ny dia karaha miakatra fogna koa frais nefa karaha andavanandro izy ke mety raha ohatra tapitra vacances dia miegna ho azy koa izy. Tamin'ny larobia hariva zay ny après-midi ny ala tany Majinga mbola tsy niakatra ny frais. Fa efa niomana zay fa efa hainay hoe rehefa vita baka io miakatra foana. Zay foana mokisataona. Raha olona anao vacances aloha izy tsy zaka fa ohatrany anay zay tsy maintsy mody zay dia tsy maintsy zakaina le izy. Tsy nisy fifampiresahana tamin'mpitatitra mahakasika ity fampiakarana sarandalina ity. Miahiahy ny mety ambadika izao fampiakarana izao ihany koa izy ireo. Mahakasika le frais enina zany zay aloha zao vao mahafantatra hoe nisontra le frais. Fa voajan'izay mbola tsy mahafantatra. Ewa. Dia zay tsy maintsy manaraka an'izay zavatra misy ato aloha hatreto satria zay fehezin'ireo ato. Fa izy fotsiny zany hoe zay ve tokony fampidiniana le izy. Rehefa nendreo zany mety le ampiakarina dia mety amin'ireo. Fa rehefa zay mampiakatra dia tsy mety amin'ireo. Sa hoe le hoe mampiakapakatra le volan'ireo ato amin'ny kesy mahatonga le frais ampiakarina. Fa hoe miakatra indray le gazola dia hoe tonga dia efa eo mijanona eo le frais. Dia ohatran'izay zany tiany tsy mazava aminay zany zay. Ny andro any zany efa niakatra ny frais ranko tamin'ny maraina. Ranko dia efa 60,000 ariary zany izy tonga tamin'ny maraina. Hatramin'ny faran'ny volana Aogositra ho avy izao no hiatra ity fanitsiana sarandalina ity. Tokony hanao famandria-toerana andro maromaro mialoha ireo mpandeha indrindra ao anatin'izao vanim-potoana mabetsaka ampiala sasatra izao. Rehefa amin'ny fotoana sahala amin'izao mahabe olona sahala amin'izao indrindra ny fotoana fialan-tsasatra no tena mahasahirana ny mpitatitra. Betsaka loatra ny olona makany amin'ny faritra dia no miverina tsy misy satria manao vacances ireo olona ireo na ataoko hoe ny tsisy aloha hoe misy ilay izy fa vitsy. Le fiara nefa tsy afaka hijanona maharitra any. Raha ohatra ka mihoatra ny 5 jours fotsiny ny fiara mijanona any amin'ny faritra dia efa miteraka manque à gagner. Zay aloha ny antony ngeza be indrindra. Fa rehefa tonga ny fotoanan'ny fidiran'ny mpianatra dia misy ihany ny fampitsinjovana verina amin'ny lohan'ny any satria zay stable kokoa zany. Ny anton'izay ihany koa ireo fiara rehetra tsy maintsy alefa makany amin'ny faritra zay olona tonga eto dia tsy maintsy alefa. Mba hisian'ny fiara zany aty an-tanay dia tsy maintsy miverina ireo fiara ireo. Zay koa ao anatiny. Fa tsy afaka nay hoe
tsy voatatitra indray ny olona raha ohatra hoe lasany daholo ny fiara dia mijanona any. Anisan'le fantsiana le sarandalana mba tsy hijanonan'le fiara maharitra any amin'ny faritra fa mba hiverenany arakarak'izay olona zakany amin'ny fiverenan'le izy dia hatreto aloha ny fijery azy tokony ho ampy ny fiara. Nanamafy mpitantana ny toby fiantsonana Makinandota-Penaka fa tsy misy ahina ny mety ho tsy fahampian'ny fiara-pitady. Amaranantsika ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny maresaka iraisan'ny pirenena. Fiovana goavana no hita ao États-Unis amin'izao fotoana izao. Notendren'ny filoha Amerikanina Joe Biden ny mpitarika ny US Navy na ny tafika Amerikanina anabakabaka vehivavy. Io notendreny sy tarika ireo miaramila Amerikanina io. Asina andriamana lasimbola avatsara. Vehivavy indray no hitarika ny marinina Amerikaine. Ny filoha Joe Biden nanindry ny amiral Franchetti ny zoma lasa teo. Fantatra fa vehivavy faharoa hitondra ny tafika Amerikanina marinina ity vehivavy ity. Izy indray araka izany no hitarika ny fibaikona ny herivontsitaitra anabakabaka ao États-Unis. Tsy maintsy andalo fankatoavana eo anatrehan'ny lolona Amerikana nefa ity fanapahan-kevitry Joe Biden ity. Ahina fotoana ela ihany koa nefa no andiniandreo lolona izay fanapahan-kevitra izay satria ireo lolona demokraty dia marisarisa ny ankatoa ireo fanapahan-kevitra rehetra raisiny Joe Biden. Ny fandarana ona marina, ny fandarana Global News ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsarina miseho mitondra ny lohateny hoe transformer ray izao febiste ny tenako mametraka ny manam-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.